Famaritana ny soatoavina raketiny hoe politika ny fomba fitantanana sy fampandrosoana ny fiarahamonina. Moa ve tena araka izany ny endrika isehoany sy hitondran'ireo ambara fa mpanao politika sasany azy ankehitriny? Marina fa ny tanjon'ny antoko politika dia ny haka fahefana sy hitondra firenena, saingy tokony hifanaraka amin'ilay voalaza etsy ambony izany. Tsy izay aloha no mitranga ankehitriny fa natao hakana fahefana ahafahana manao izay tanin'ny kibony amin'ny fitantanana ny firenena ny vahoaka. Adino ny sohiombonana, famorona any anatin'ny fitiavan-teny, fitiavan-tseza, fitiavam-pahefana, fitiavam-bola. Tsy misy tamerina andraikitra ho an'ny vahoaka izay ambara-trano fa mampindrana fahefana, satria ireo aza no tokony hampandadizina sy atao tohatra fiakarana laveto ary matsapa fa tena tsy rariny izany. Mbola azo lazaina ho mpindrana fahefana ve ny mpitondra eo anatrehan'ny amboletra sy ny kopsoroka, sa efa mpandroba fahefana? Adino sy tsy misy hasiny amin'ny mpitondra ny vahoaka raha tsy efa fifidianana. Tsy misy tahotra sy henatra eo anatrehan'ny tsy fahombiazana ny mpitondra ankehitriny, ary mihevin-tena ho andriamanjaka sy tompon'ny fahefana tsy misy fetra. Tsy misy arofanina, tsy misy tahotra, mahazo diso, mahazo mandika lalam-panorenana, afaka manitsakitsaka ny demokrasia, afaka manao tantely heva-drakotra ny harem-pirenena, afaka manjakazaka miliba amin'ny volam-panjakana, afaka mangala-bato amin'ny fifidianana, afaka tsy miraharaha izay toe-karena sosialim-bahoaka any. Fampandrosoana inona moa no antenaina amin'izany? Tsy mbola tara ny malagasy raha hanova, fa arak'ilay teny hoe tanalahy very sampy ka ny manova no mety. Tsy efa fotoana ve izao hanoliana ny tsikalakalam-bola ka omena sehatra amin'izay ny foto-kevitra sy ny tsikalakalam-pihavanana?